Raha ny olana aloha dia itovizany Madagasikara rehetrarehetra zany raha ny olana misy fa saingy ny lalana ny tena olana ao amin'ny faritra Sofia. Eo ihany koa ny mpianatra izay mahavita fianarana izay tsy anasa. Izay dia asongadina mihitsy. Fa ka ny fanantenan'ny faritra Sofia zany nahazo ny Premier Ministre satria nanomboka tany amin'ny Republika voalohany dia mbola tsy nisy Premier Ministre avy tany amin'ny faritra Sofia fa zao vao nahazo ary zay ny ankasitrahana nanendreny Président de Republika anio Premier Ministre mahafaly sy olonandrasana Olivier io. Raha ny faritra Sofia zany manana ranomasina ary manana vokatra indrindra ny voankazo. Ny isian'ny orinasa vaovao zany indrindra hanodina ny fary, hanodina ny ireo voankazo manga indrindra izay misy any. Ka manana fanantenana izay fa ny fitsanganany ity gouvernementa vaovao ity dia hampivelom-bolo ireo avy any amin'io faritra io.